Antananarivo, 29 avril, 15h10. L'avion affrété par la Guinée équatoriale atterrit sur le tarmac de l'aéroport international d'Ivato. La délégation équato-guinéenne, conduite par le vice-ministre de la Santé, Mitoa Ondo Ayekaba, est venue récupérer 11 500 doses de Tambav Covid Organics offertes par l'État malgache. En Guinée équatoriale, 315 cas de coronavirus sont confirmés, un mort au compteur. Nanao fangatahana taty amintsika malagasy ry zareo dia nanapa-kevitra ny filoam-pirenena fa hanao fanomezana ny zareo an'izay dose 10 000 zay préventif sy 1500 curatif zany. Mintsy mahatoky ry zareo fa hitohy hatrany ny fiaraha-miasantsika tsy amin'io ihany fa ady amin'ny aretina hafa rehetra sy ady amin'ny resaka. Well, I am the Vice Minister of Health of Equatorial Guinea and a special envoy of the President Obiang of the CVO from an African country. So before recognition coming from outside the continent, my President wanted to be the first to express his support and to also look for a way to reinforce the cooperation between our two nations. Questionné sur l'exportation du Covid Organics, le ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation, mais aussi président du Centre de commandement opérationnel Covid-19, est resté évasif. Hitantsika zay manaraka eo moa fa androany moa zany dia don izy io. Mbola ho hitantsika eo zany. Ity zany dia don fanomezana nomen'ny filohan'ny repoblika mentsika malagasy zany ho an'ny Guinée équatoriale. Ny tokony sajinintsika mantsy ny zava-dehibe indrindra rehefa misy ny firenena hafa indrindra firenena afrikanina izay rahalahintsika dia ny zavatra maika indrindra dia hoe ahoana no hanavotana ny ain'olombelona. Zay ny mahamaika indrindra mihitsy. Na ain'olombelona izy io na ain'olombelona iza indrindra samysika afrikanina dia zay ny zava-dehibe mahatonga an'izao fanomezana atao amin'izareo zao.